Tany amin'ny parcelle misy efatra Ambohijanaka Ambohibao no ampifanolana ny mpandrara iray sy olona mitonona ho tompon'ny tany. Tany am-piandohana dia nisoratra tamin'ny Andriamatora Mandry Andrianjakarivitiariny tany izay nananana ny banky vola ka tsy naloa izany ary voatery naka ny tany izay natao antoka ny banky. Nisy anefa ny fanaovana lavantin'ny tany nataon'ity banky iray ity tamin'ny taona 2014 ka Andriamatoa Solomahenina no vidy izany. Tsy ara-dalàna no banky an'ilay lavanty. Raha ny lalàna zany amin'ny fanaovana lavanty dia tokony vita ao anatin'ny 7 volana miainga avy amin'ilay datin'ny saisie immobilière ny lavanty. Zany hoe ny 20 andro mba hanereny huissier ny hamerenana ny vola, 30 andro hanerena ny créancier saisissant amelaka cahier des charges, ary ny telo volana sy 10 andro aoriana zay tsy maintsy vita le lavanty. Zany hoe eo amin'ny 7 volana eo zany raha be indrindra. Tsy zay nefa nisy tam'ty nanaovana banque ny BOA lavanty fa 2 taona sy tapany. Ny article 512 nefa manao hoe à peine de nullité de poursuite rehefa tsy vita anatin'ilay délai fametrahana an'ilay cahier des charges zay faisant loi entre l'acquéreur et l'adjudicateur. Zay fotsiny na ahoana ny banky manao lavanty zavatra tsy ara-dalàna intsony, efa frappe de nullité. Teo anelanelana izay feam-potoana rehetra izay nefa dia efa nifampararaha tamin'ny banky iray ity izay tompony tany teo aloha ilay mpandrara izay nanao izany ho donation ka nafahan'izy ireo nampiasa ny tany sy nanao asa fanamboarana teo amboniny. Nanomboka ny fifanolanana teo amin'ny rotota tamin'ity taona 2010 ity satria taona nanomboka hikitika ny tany i Solomahenina. Teo anefa vonipotra fa tsy ara-dalàna ny fanaovana ny lavanty raha ny fanazavana. Tokony tsony izy ordonnance ty aorina zay misy an'ity ordonnance vaovao ty mo zay lazaina teo hoe 64/97 tamin'ny 23 juin 2015 zay mamerina indray ny fisian'ny géomètre vaovao anao retraçage ny terrain. Zany hoe tsy mitombona verivery zany raha tididy ty satria ny référé ary ny tribunal référé efa antsara hoe any amin'ny juge de fond io. Simple ordonnance OSR ankehitriny no entina andidina hoe misy indray afaka manindry géomètre indray zahay ankehitriny andeha anao retraçage ny terrain aminay zany raha zahay dia efa mampiahy satria le dossier efa misy intervention be dia be matoa mahazo an'izao zavatra zao. Ary ty ordonnance ty no entina mandrava trano, ty ordonnance ty no entina mandrava tamboho, entina mamaky trano. Tsy misy ato anatin'ity ordonnance ty hoe didina ny fandravana ny trano. Raha ny fanazavana trano dia efa tonga teo anoloan'ny juge de référé ny raharaha ary efa nisy ny fandrefesana ny tany natao. Nanambarany teo anivon'ny tribunal de référé fa tsy manana fahefana indray fanapa-kevitra mikasika ny raharaha noho ity ady tany ity efa misy tota-taratasy mandeha eo anivon'ny fitsarana amin'izao fotoan'izao ary napita izany any amin'ny juge de fond izay anotokana afaka mandray fanapa-kevitra mikasika ny raharaha. Gaga nefa ilay mpandrara nampiasa ny tany rehefa nahita fa niverina teny anivon'ny juge de référé indray ny raharaha ka nitarika tamin'ny famoahana ordonnance sur requête ny 20 jona teo. Aka nafahan'izy ireo nanao ny fandrefesana fandroan'ny tany ary nandrava ny tamboho sy ny boraniorina teo amin'ny tany. Nisy mihitsy aza ny fampidirana ponja olona roa avy amin'ny andaniny izay mampiasa ny tany. Naneho ny ayamy manoloana ny fisianitsindry avy amin'ny olona ambony ny mpiaro ity mpandrara ity. Ny 20 Jolay izao no fantatra fa hivoaka ny didim-pitsarana mikasika ity raharaha ity ary miasa ny tompony andraikitra amin'izany handray fanapa-kevitra manaraka ny marina ilay mpandrara sy ny mpiaro azy.